Misokatra manomboka amin'ny volana septambra ny sidina mivantana eto Madagasikara makany Dubai ampiroboroboana ny fizahantany eto amintsika hoy ny filoha Andry Rajoelina androany. Ankilany azo fitaovana vaovao ihany koa ny orinasa Madagascar Airlines anatsarana ny sidina ato anatiny sy anamorana ny fifandraisana eo amin'ny renivohim-paritany enina manerana ny nosy raha ny fanazavana ihany. Mais l'ouverture de la ligne aérienne qui reliera les Émirats Arabes Unis et Madagascar nous pousse, et là Monsieur le ministre du Transport, dès lundi nous allons mener une réunion avec Madagascar Airlines pour augmenter les slots de notre compagnie pour relier les villes des provinces de Madagascar. Il y a beaucoup d'opportunités à exploiter, mais il nous demande des efforts. C'est-à-dire parce qu'il y a beaucoup de touristes qui vont venir du monde entier, mais qui veulent aller à Nosy-Bé, à Sainte-Marie, mais nous sommes encore bloqués aujourd'hui. Donc je les ai promis que d'ici 2 semaines, nous allons mettre sur la table des solutions pour développer le tourisme et aussi le développement de Madagascar. Tsy aivina fa isan'ny velorano filoha ny ampiroborobo ny sehatra ny fizahantany izay masony ankehitriny anangana fototra-afitrasa ho an'ny mpisehatra momba ny asa tanana maro araka izany i Madagasikara hisintomana mpisahantany raha nolazain'ny filoham-pirenena androany. Isan'ny sitraka izany ny eny amin'ny serana mpiara-manidina izay varavarana fidirana sy fivoahana eto amintsika raha ny fanazavana anangana trano lehibe andraisana ireo vahiny mpisahantany ihany koa i Madagasikara ho iatrany nambaran'ny filoha. Mais il y a également la finalisation des partenariats avec les compagnies aériennes, mais surtout l'implantation des grandes enseignes hôtelières. Et là, j'annonce déjà, je ne peux pas encore citer le nom de la société ni de la compagnie, mais il y aura la construction qui vont démarrer cette année de 15 hôtels 5 étoiles à Madagascar. Nosokafana androany teny amin'ny CCI Vato ny andiany fahafolo amin'ny tsenabe ny fizahantanana ny ITM sy ny andiany voalohany amin'ny tsenabe ny asa tanana na ny IHM ary ahatra 4 andro izany. Mpandraharaha maro manerana Madagasikara no mandray anjara ao anatin'ny hetsika tanjona ny ampiroboroboana ny fizahantany amin'ny alalan'ny asa tanana raha fanazavana. Maminavina ny ampiditra mpizahatany iray tapitrisa ihany koa ny firenena malagasy hatramin'ny taona 2024 hoy ny minisitra. Quant à la professionnalisation des artisans, plusieurs programmes et initiatives sont en cours d'élaboration afin d'améliorer les compétences des artisans, de les insérer dans le secteur formel et de les soutenir à rehausser la qualité de leurs produits. Une plateforme d'autorecensement des artisans est disponible dorénavant et un programme de formation des formateurs sur plusieurs métiers en cours d'élaboration. Pour ce qui est du secteur touristique, les médias internationaux relaient de plus en plus les attraits de notre pays. Les voyants sont ouverts pour propulser Madagascar comme une des destinations phares de l'océan Indien. Les statistiques indiquent déjà un dépassement des arrivées de touristes internationaux par rapport à l'année dernière. Notre ambition et d'accueillir le million de touristes d'ici 2000. Nanotrina ny fanokafana ity tsenabe ity teny antoerana moa ny filoham-pirenena Andry Rajoelina sy ny ministry ny fizahantany sy ny asa tanana Joël Randriamandranto nasaina manokana hanatrika izany ihany koa i Côte d'Ivoire izay manana ny toerany amin'ny lafin'ny fizahantany aty amin'ny ranomasimbe Indianina tamin'ny alalan'ny ministry ny fizahantany sy ny fialamboly any antoerana. Ambarako etona fa misokatra ny podium eto amin'ny avenue de l'indépendance manomboka izao dia mirary atsika hanao fety sambatra daholo.
nanomboka androany tamin'ny 4 ariva ny podium lehibe ary tsy farana ratsy ny 5 ny volana jona ho avy izao tafiditra ao anatin'ny fankalazana ny fetin'ny fahaleovan-tenan'i Madagasikara ity hetsika izay tanterahana etsy Analakely Soarano ity. Maimaimpona ny fidirana ary any an-tanana ny malagasy tsy vaky volo rehetra ny fanatrehana izany. Tsatso ny fety daholo ny vahoaka malagasy rehetrarehetra tsatso ny fety milay daholo fankalazana ny faha-efatra amby 20 taona moa zany io dia gratuit tsy andoavam-bola fa ny fadiovana sy ny fikarakarana rehetrarehetra dia efa misy mpandamina daholo eo fatongava daholo ny malagasy rehetra efa izy milay amin'io 420 taona milay bravo fety sambatra daholo tompoko. Efa namafisin'ny tompona andraikitry ny mpitandro ny filaminana eo anivon'ny tanàn'Antananarivo renivohitra ny mikasika ireo fepetra rehetra toy ny tsy maintsy andalana ny filaminana sy ny fahadiovana. Ny zava-pisotro misy alcool sy ny tsakitsaky isan-karazany sy atao mamaly dia manomboka amin'ny 4 tolakandro miainga avy eo amin'ny ambany arkady eo amin'ny tanà confort marapatonga ery amin'ny Muraille de Chine dia manomboka amin'ny 4 tolakandro izy ireo izay vao mahazo manao an'izay installation zay ary afaka mijanona eo izy ireo marapavita amin'ny podium ary mbola afaka manohy ihany fa rehefa tonga ny amin'ny atoandro dia iasan'ny olona andavanandro ny toerana dia tsy maintsy miala zany ireo vaky. Ny fandaminana amin'izay dia manantona amin'ny varovaro fahatelo ambin'ny folo ao amin'ny lapan'ny tanàna. Andray tanana ireo rehetra mety ho tojony tsy fahasalamana ireo mpiasan'ny fahasalamana ary misy mihitsy ny fiara mpitondra marary hipetraka eny an-toerana mandritra ny fety. Ao ihany koa ireo mpiasan'ny fahasalamana avy amin'ny Foranda ary mpiasan'ny fahasalamana ao amin'ny Croix-Rouge izay miaraikitra ny vonjitaitra. Mandritra ny ireo fotoana isin'ny podium dia misy ny ambulance izay mipetraka moa zany apetraka eny amin'ireny akaikin'ireny podium ireny dia hiankaviana isika izay sendra ny tsy fahasalamana tamik'izay anatona azy ireny fa misy mpiasa fahasalamana misy dokotera misy mpitandro-tanàna afaka mandray an-tanana izay tsy fahasalamana tampoka izay. Manaraka izany anatin'ny vanim-potoana ririnitsika izao dia mangatsiaka dia entanina kosa ny vahoaka anao fitafy mifanaraka amin'izay toetrandro mangatsiaka izay. Ihany ka fety mahafinaritra manomboka androany ny malagasy ary ho amin'ny mpifaliana no ankalazana ny fetin'ny fahaleovan-tena ho ny fanazavana. Masana
Anisan'ny teboka miabo hita nandritra ny fifidianana solombavamboaka farany teo iny ny fahafahan'ireo kandidà nisitraka ny zony tamin'ny fahafahana mametraka fitarainana sy ny namitany ny SRMV ny asany ara-potoana ary mialohan'ny fotoana mihitsy ary araka ny nambarany teo anivon'ny KMF Knoe nandritra ny fanaraha-maso nataony tamin'ireo fotoana mialoha sy tao aorian'ny fifidianana. Misy zany ireo kandidà maromaro ary ny tena anivon'ny sedy nanaovana confrontation na taty anivon'ny CENI sy amin'ny fametrahana fitarainana raha na eno moa zany tsika fa mbola ho tenen'ny ACC amin'ny fotoan'androny firy-marina fa to arivorivo maherihery ihany zay zany manapirofo hoe malalaka atsika eo amin'ny fametrahana n'ilay requête. Tranga mila renina kosa hoy izy ireo ny mikasika ny famoahana ny didim-panjakana 5 tamin'ny fotoana samihafa teo koa ny tsy fampiny toerana nametrahana afisy sy tsy nifandraika tamin'izany ary ny fahataran'ny fahatongavan'ny fitaovana ny ilaina teny anivon'ireo birao fandatsaham-bato tamina toerana sasatsasany. Mibaribary ny fampandaniana sy fampandresena kandidà ataon'ny mpiasam-panjakana sy ny olom-boafidy ary ny sefokotany mivantana na ankolaka fantaniana petraka hoe ny ray na ve sa na liratena ireny mpiasam-panjakana ireny. Fohy ny fotoana nampifanana ireo mpikambana anatin'ny bureau mpifidianana tsy tomombana ny fomba fampitana ny fifanana ka tsy ampy hafehezan'ny mpiofana ny andraikiny izany fifanana omena izany. Ny zavatra misy zany ny fifanana zara fa misy adiny ray adiny roa farafabeny ny olona mpiofana amanjatony ilay mpampiofana somary kelikely feo ihany tsy misy micro de ny any aorina ihany zany de fa resaka hafa no mandeha ny fifanana ty zany hoe ireo le talohaloha ihany zany maheno an'le zavatra tianao resahany ary tamin'ity zany na hita ny fikambanana fa nisy ihany koa ny contre-formation vita ny formation mensenia de mbola misy manome formation tsy hoe formation officielle fa misy information hafa. Nanao antsoaviny teo anivon'ity fiarahamonim-pirenena misahana ny fanaraha-mason'ny fifidianana ity ny amin'ny anajana ny safidim-bahoaka sy hanatsarana ny lalàna amin'ny feno fifidianana. Miandrandra fitoniana hatrany ny fikambanana manizingizina fa mba ho ajaina lalandava ny safidin'olom-pirenena ny atao hoe safidin'olom-pirenena aminay ide ilay navoakany teo anivon'ny bureau mpifidianana ninninona ny antony nahatonga azy fa izay le kalitaony fanabeazana ny eo alohan'izay miantso hatrano ny ACC ny fikambanana mba hamoaka ny vokatra ankalalahana araka ny tena marina sy ny araka ny lalàna. Raha ny fahitanay azy de tsy hisy ny majorité absolue zany hoe tsy hisy ny ibana ny roam-pahatelo ny toerana ao anatin'ny assemblée zay le atao hoe majorité absolue raha ny famakeny fikambanana azy fa tsy maintsy majorité relative no hitranga. Aoko ianareo tsy miankina mba hanaja ny safidin'olom-pirenena fa tsy andany amin'ny vondrona irimara na vondrony mpanohitra firaisan-kina sy kolektifa aminay de famitana ny mpifidy anareo izany indrindra ho anareo zay mikasana ho izany. Misy ny ireo mietrehitra holany ary misy ireo holany ao amin'ny etikety ny tsy miankina rehefa inona sahady fa rehefa vita ny fanehoana dia hanao fanambarana fa zay de hiaraka amin'ny iry vondrona ry izay de hiaraka vondrona ry aminay trahison na famitahana ny mpifidy izany dia izay zany no tenenay amin'ny nareo tsy miankina aoka hipetraka am'izay safidy ny fidianany olona anareo zay ianareo satria efa teo nge tao ny fidianana nge ka teo ny irimara teo ny collectif teo ny firaisan-kina fa tsy ny fidiny olona fa ianao ny fidina maty tsy miankina anao dia aoka ho ajainao izay safidiny olom-pirenena izay. Samy miandra-pitoniana izay ho valim-pifidianana avoaka ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana hoy nambaran'izy ireo izay antenaina fa hifanaraka amin'ny lalàn'ny fifidianana sy ny lalàna velona. Efa miditra amin'ny fanoratana anaty solosaina ireo naotin'ireo mpianatra ny tompona andraikitra isantsokajiny eo anivon'ny Sisiko Antananarivo renivohitra amin'izao fotoana izao. Nanomboka io maraina io no niditra tamin'izay ny teto amin'ny Sisiko Antananarivo renivohitra rehefa nahavita ny fitsarana ireo taratasy mpanadinana rehetra omaly. Omaly moa zany no nitanterana ny fitsarana rehefa
rehefa vita omaly ny fitsarana rehetrarehetra ny photocopie dia androany manomboka ny transcription eto amin'ny LMA zay manatanteraka zany araka ny teny ministra moa dia eo amin'ny herinandro ny fahaletany fa iezanay avitaina farak'izay aingana indrindra mba hivoaka ny valim-panadinana satria miandraga izay daholo ny kolonga malagasy. Herinandro ihany no nomen'ny ministra tompona andraikitra azy ireo amoahana ny vokatry ny fanadina-panjakana CEPE raha ny fanazavana trany. Tokony ho tratra izay fepotona izay raha ny fizotry ny asa amin'izao fotoana izao hoy ny lehiben'ny Cisco Antananarivo renivohitra. Mahavelom-bolo ihany koa ny vokatra amin'ny ankapobeny na dia tsy mbola afaka nanome salanisa aza ireo tompona andraikitra. Raha ny notiny ankizy aloha raha ny tapitra tonga ety aminay dia mahavelom-bolo mahafinaritra ary tsika angamba samy nahita ny interview amin'ny ankizy batabe ireny fa mba falifaly daholo. Zay moa efa somary tsy vaovao aminay zay satria nanatanteraka examen blanc indroa zay dia tsara foana ny vokatra zany dia mbola miandrandra vokatra mahafinaritra be zay ty CEPE ety dia raha manontany nareo nanahoana ny akozay tamin'ny ankizy tamin'ity CEPE ety ohatry ny efa hitakitanay sahady hoe tsara ny vokatra amin'ity taona ity. Raha ny vinavina ny alahady alina izao na ny alatsinainy vao maraina no tokony ivoahan'izay vokam-panadinana izay. Raha tsy ahivina misa 777 alina ireo nisoratra anarana tamin'ity fanadina-panjakana CEPE ity ho an'ny Antananarivo renivohitra ka ndraiky ampy 307 tamin'ireo no tsy tonga niatrika ny adina ny talatalasa teo. mitotongana ny lafin'ny fampivoarana ny maha olona eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena raha ny indice pour le développement humain na ny IDH navoaka ny PNUD omaly indrindra ireo firenena manana olana ara-toekarena. Ny valana aretina coronavirus namely izao tontolo izao no isan'ny nahatonga ny fitotonganan'io raha ny fanazavana. Suisse no laharana voalohany amin'ny firenena 370 nanaovana fanadihadiana amin'ny fampivoarana ny maha olona izay ary Somalia kosa no mitana laharana farany. Laharana fahafito amin'ny 70 kosa no misy any Madagasikara raha ny IDH 324,420 nivoaka omaly io hatrany. Fanamafisana sy fanatsarana ny fiaraha-miasa eo amin'ny firenena mikambana sy ny mpiara-miambinantoka no nahafahan'ny firenena malagasy ny arina hoy ny avy eo anivon'ny ministera ny toekarena sy ny fitantanam-bola. Mitovy amin'ny firenena rehetra maneran-tany ihany ny voka-dratsiny aretina Covid izay niparitaka tamin'ny taona 2020 dia nahitana an'izay fidina ny IDH zay. Tamin'ny taona 2020 nefa dia efa nahitana fiakarany sahady io izay milaza izany fa manana ilay antsoina hoe capacité de résilience ny firenena malagasy ary mbola izay no ezaka ilofosan'ny gouvernemanta ny amin'ny anamafisana hatrany izay capacité de résilience izay hitantsika ireo fandaranasa maro samihafa izay atao manerana ny nosy manohana ireo olona, manohana ireo ankohonana, manohana koa nisy natao tamin'izany ireo orinasa maro samihafa. Firenena 80 no tafiarina tamin'ny fampivoarana ny maha olona raha nitatitra navoaka ny PNUD omaly. 5 kosa no mbola manana olana amin'ny fanarenana izany hoy ny avy eo anivon'ny Union Européenne. Ny vola miditra amin'ny sambatan'olona sy ny taham-pahavelomana ao anatin'ny firenena ary ny tahany miditra an-tsekoly no andrefesana ny fandrosoan'ny firenena iray amin'ny fampivoarana ny maha olona izay raha ny fanazavana.